manonona fahasavan'Andriamanitra sy fitahian Jesosy Kristy amintsika rehetrarehetra raha lasana bavy izay manaraka an'izao lahy izao ny tena koa tahian'Andriamanitra daholo tompoko. Misaotra an'Andriamanitra koa tsika nomena interinandro mahafinaritra be isan'andro vaovao ity indray ary misaotra azy tsika tena mankasitraka an'Andriamanitra lehibe raha lasana bavy mbola nitahy indray afaka mandray fampaherezana sy fampianarana amin'ny alalan'izao lahy izao ianao. Tena fahasoavana lehibe no nomen'Andriamanitra tsika ka misaotra anazy tsika mankasitraka anao izay raha io misaotra anao izay raha tahianao ka mbola menao izao live izao izay fa ny fampahery sy fampianatra eto anatin'ity live ity ary mitondra ny teninao mizara ny sitraponao ihany koa zahay androany indray. Misaotra tompo malala tena misaotra betsaka an'Andriamanitra tsika ary misaotra mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay manome hafahafahana fa ako mbola tombo sy mivelatra amin'ny asa fanompoana tahaka izao. Anisany atao hoe tena hoe voninahitra honneur lehibe ho an'ny olona anankiray raha lasana bavy nomena fahafahana tena hoe manompo sy mitondra manambara ny sitrapon'Andriamanitra tahaka izao. Tena hoe fitahiana lehibe zany ka misaotra indrindra tompoko. Ty volany ty moa tsika dia nomen'Andriamanitra aloha hevitra tsika hoe vola fisaorana, tena hoe vola fisaorana. Tsotra fotsiny zany dia misaotra tsika mankasitraka tsika. Anisan'ny zavatra iray sarotsarotra amin'ny zanak'Andriamanitra ihany ny fisaorana io. Indray mahavita misaotra ihany tsika rehefa mety ny atao, rehefa mandeha tsara ny zavatra rehetra. Fa misy koa ny fotoantsika menimenina kely ihany dia karaikondраikona kely ihany ny fotsika kanefa dia tena hoe tsara loatra namezan'Andriamanitra ty vola ty ampianarana antsika mihitsy. Ao moa ho avy ny fampaherezana rehefa vita vitantsika eo fa tena tsara namezan'Andriamanitra antsika ty vola vola fisaorana ty raha lasana bavy. Ny antsika aloha mamaky tenin'Andriamanitra anankiray dia tsy iza fa misy ny loha hevitra antsika amin'ity volany ty ihany dia ny Salamo 7:1 ndiny voalohany ka hatramin'ny 5. Ovaka itsika izany tenin'Andriamanitra izany. Salamo izay nataon'i Davida amin'ny anaran'i Jesosy ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5 dia ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaora ny Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Diny faharoa, misaora ny Jehovah ary fanahiko ary aza misy adonanao fitahiany rehetra izay mamela ny heliko rehetra. Amen. Izay manasitra ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ianao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindrapo sy fiantrananao, izay mahavoky solo vavanao, ny fahatanao ranao mody indray toy ny any voromahery. Halleluja, halleluja, amen. Fantatsika tsara Davida dia ozy izy tenin'Andriamanitra hoe nahita olona araka ny foka ozy izy. Fa Davida na dia olona araka ny fon'Andriamanitra aza dia misy ny ady, misy ny fahavalo marobe izay manodidina azy. Fa inona ny entin'i Davida nandresan'ny fahavalo marobe nanodidina azy zany? Nanompo ny masoko any an-tendrombohitra ozy izy, famonjena dia avaiza avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Dia tena nosoratan'i Davida tsoratra sy nataon'i Davida ty salamo ty betsaka ary tena apahany marobe mihitsy ao amin'ny bokin'ny Salamo. Dia tena nataon'i Davida ao salamo fisaorana, fiderana, fanomezam-boninahitra ilay Jehovah Andriamanitra, ilay Andriamanitra ny Andriamanitra. Tena ary ty salamo ty tena mety hoe salamo nomena ty mihitsy tena nomena antsika amin'ity volany ty. Tena hoe ijerevantsika sy ianarantsika. Afaka tena mamaky mihitsy ianao ary tena torohevitra ameko anao dia ny hoe mamaky salamo, vakio salamo manontolo mihitsy jereo mihitsy amin'ny salamo fa ao ny tena misy an'izany atao toe-po zany, toe-po misaotra, toe-po tena hoe manolotra fisaorana, anitra kasitrana ozy izy ny teny dia fofona tetika azo manopofona. Zany ny an'i Davida, fisaorana izay atolony izay asandrana an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao tsika hiditra ao anatin'ny fampaherezana, tsika dia hiditra ao anatin'ny fampianarana fohy, tsy dia lava fa tsotsotra ihany no entiko aminao eto androany fa mialohan'ny hidirantsika ao anatin'izay atsika aloha anaraka hira anankiray dia ny hiran'ny Karmela ilay hoe misaotra. Raha antsika aloha izay hira mahafinaritra be izay alefan'ny teknisianao dia ao ambadika indray tsika miditra ao anatin'ny fampiherezana fohifohy. Mana raha finaritra daholo ary tompoko dia tahiany Jesosy daholo tsika. Aza dino ety amboalohany ety aloha zarano live tsika, partageo ny live tsika mba hahita ihany konkoa ireo raha lasana bavy any amin'ny hafany izay mbo tokony handray izao fampaherezana izao. No atolotroanao
fandraisako aminao deja ary laza ihany koa hoanao rilay tsy hoanao rilay tsy sy aiko ny tsy lazany ao am-po etaeta sy refaniriny ratrizay ka ialety deny hoe hoanilanao toko mandraky izay tory mandraky izay tory ianao ilay ray
hoe tahintompy daotsika rehetrarehetra tahiny tompy ianao zay zao vao manaraka an'izao live zao fahasoavan'Andriamanitra dia vita in Jesosy Kristy io aminao. Araka ny tenenina teo ambony dia hiditsika ao anatin'ny fampahirezana sy ny fampianarana foy amin'izao fotoana izao. Tsika hoe dia namen'Andriamanitra ty volana desambra ty volana fisaorana, tena hoe mahafinaritra ary tsara indrindra ny zandra rasanabavy. Eny efa na dia ty taona izay diavintsika ty ary dia miendritsika raha mba mandinika n'izany hoe mandray mba manao famotinana dia mijery ny volana maro samihafa izay lasa sy nandalo. Mino mahatoky aho raha rasanabavy fa na dia ny fitondran'Andriamanitra no sy ny tehirizana anandra izay ty taona ty fotsiny aza, nefa tsy tetena izay loatra fa tena hoe ilay fisaorana. Ny fisaorana izay ho ampianarina antsika eto androany no hoentiko amintsika eto androany dia fisaorana tena hoe tepon'olona tena hoe manana fisaorana mihitsy. Ndeha maka ten'Andriamanitra anankiray aloha tsika fa anatin'ny ten'Andriamanitra mantsy no misy an'le izy dia tena hoe ho hitantsika dia ho fantatsika hoe inona ny antony ilay fisaorana izay tiako hoentina amintsika eto androany. Ny ten'Andriamanitra izay vakentsika sy hoentina amintsika eto androany velabelaninay dia tsotra kely ao amin'ny Salamo 9:20. Salamo 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Alleluia, alleluia, amen. Raha miteny momba ny Davida teo hoe Davida dia araka ny olona araka ny fon'Andriamanitra. Misy ny ady, misy ny zavatra marobe izay mety lalovan'i Davida, fa Davida ihany koa nefa dia tena olona mpisaotra ary tena mpiteran'Andriamanitra ozy. Fa eto ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity Romanina ity dia mandefa amintsika ny teny izy hoe ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Mba hafantatsika ve zany raha lasanabavy takatritsika hoe dika le hoe zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Inona raha lasanabavy no atahorantsika? Inona raha lasanabavy mety hoe zavatra lalovanao, zavatra iainanao, fa ny zavatra rehetra izay mety mitranga solution amin'ny fiainanao zany dia miara-miasa ireny ahasoa izay tian'Andriamanitra. Raha tian'Andriamanitra ianao, mbola misy teny ary eo malongany hoe dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Zany hoe tsika zany raha zanak'Andriamanitra ka olona nanolo tena marina tokoa, nateraka indray nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo hamonjy fiainantsika. Izy ten'Andriamanitra hoe tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'Andriamanitra ary fanahin'Andriamanitra no ao anatinareo. Misy koa ny ten'Andriamanitra milaza hoe Jesosy Kristy ilay velona ao anatintsika fanantenany ny voninahitra. Dia efa samy teny mihitsy koa Paoly apôstôly hoe tsy izao tsony ny velona fa Kristy ny velona tanatika. Manao antsika amin'izany raha lasanabavy. Raha hoe Jesosy ny velona ao anatintsika dia mbola ampiny ny teniny hoe ny zavatra rehetrarehetra miara-miasa ahasoa antsika. Inona zany zavatra lalovanao? Eto dia tena te hitondra aminao mihitsy ny amin'ny resaka hoe toe-po tena hoe misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy. Tena andramo raha lasanabavy, andramo dia tena hoe ento anatin'ny fiainanao mihitsy ny zany toe-po zany hoe tena ninona zavatra mitranga eo dia fisaorana nentinao an'Andriamanitra. Mety manaiky fa mety ho sarotsarotra, mety mafimafy ny manatanteraka an'izany zavatra izany, kanefa andramo tena teny aminao hoe asehoy mihitsy amin'Andriamanitra izany toe-po zany ange dia ho hitanao ny zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ten'Andriamanitra dia efa miteny mihitsy hoe rehefa mangataka ao izy dia misaora dia minofo efa nandray anareo. Andriamanitra izy ny Andriamanitra mahalala sy mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra izy raha lasanabavy. Ao koa fantatsika zany hoe raha n'Andriamanitra dia Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra, mahita ny zavatra rehetra iainanao izy. Taminao mbola tsy teraka koa dia mahafantatra Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra hitranga iseho amin'ny fiainanao amin'ny ho avy rehetrarehetra. Fantany ianao zao fantany hoe raha tena manompo azy ka mitsoka amin'ny fahamasinana sy fahamarinana hatramin'ny farany dia ho voavonjy ianao dia ho tonga any an-danitra ianao. Mandova fiainana mandraka izay ianao, efa voaomana rehefa nataonao zany. Hitsinan'i Jesosy amin'ny rao an-lanitra ianao. Raha tena hijoro amin'ny fahamasinana, hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra hatrafany, fantatra Andriamanitra zany, hainy zany. Dia maika avy efa amin'ny fiainantsika eto an-tany raha lasanabavy. Ninona zavatra iainanao any amin'ny asa, any amin'ny tokantrano, amin'ny resaka mety hoe zanaka maditra, zavatra rehetra izay mety mitranga ao amin'ny fiainantsika. Eny teo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana ny hoe misaotranao raha io ny amin'izao zavatra mitranga zao, ny amin'izao zavatra miseho zao. Misaotranao fa mety hoe misy aretina mahazo anao ny anatinao any. Misaotranao fa misy ty aretiny ty nataonao ty ahasoa misy antony
nanaovanao an'ity misaotra anao fa misy zao ady lalovako zao fa ho hitanao raha lasana baviny isy ony herin'Andriamanitra sy voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary tena hoe tsy takatra ny sainao zavatra zay ao fa homanin'Andriamanitra sao taon'Andriamanitra ao anao ny 2023 io zao zay tsena ny taona io tsika na mitondra fampianarana mompan'Andriamanitra tamin'ny lahateo hoe midiry eo akianja mizy izy amin'ny fisaorana makanisy akianjany amin'ny fisaorana midiry vavahady amin'ny fisaorana tena hoe zany hoe ny fisaorana ihany koa ny zany dia anisan'ny lakile anankiray anokafantsika vavahady dia idirantsika eo akianjan'Andriamanitra dia eritrereto ianao zany zao tena hoe mahafinaritra hoe mitsatra lasana bavy mba hevitra hifampizarana amintsika hoe rehefa maraina zany ny andro raha hiditra ao anatin'ny tontolo andro tsika ka mitondra ny tontolo andro tsika eo anatrehan'ny fisaorana an'Andriamanitra dia eritrereto ny zavatra iainantsika mandritra tontolo andro zany hoe izay tany aliantsika zavatra rehetrarehetra ataontsika zany dia iny eo akianjan'Andriamanitra tsika ao ampiasantsika dia ohatra karazana hoe kianjan'Andriamanitra ny toeram-piasana izay asantsika dia eo avokoa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra rehetrarehetra manaraka antsika avokoa ny fahasoavana sy ny fitahina araka ilay tenintsika eny tokoa fahasoavana soamrapo manaraka amin'ny andro rehetra iainako zany hoe manaraka antsika izany rehefa eo akianjan'Andriamanitra tsika miaraka amin'Andriamanitra tsika halleloia halleloia tena raha izy tena hampiaro dia iainao fiainanao andavanandro raha lasana bavy zany hoe teo mahay misaotra an'Andriamanitra zany misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zany misaotra ninina mitranga ninina miseho halleloia halleloia amen amen dia ankehitriny aryntsika zay ngamba ny fampianarana kely sy teny kely zay mety fampizarako amintsika sy mba mentiko amintsika androany dia ny resaka toe-po tena misaotra mahay misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zay moa tena hoe lohateny nitondrako an'iny fampianarana iny dia hoe mahay misaotra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy ninina mitranga fa araka io tenin'Andriamanitra io raha lasana bavy dinona moa zany mety hoe andeha hampalahelo atsika na mety hoe andeha hampitaraina atsika na andeha hampitomany atsika raha mety hoe misy ady misy olana misy tsy fisiana tsy fampiny amin'ny fiainantsika dia efa miteny izy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa zay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany raha teo tsika dia olona voafiditsika fantsaka mpisorintsika zany dia tady dio fa olona alain'Andriamanitra ho an'ny tenany ho fanomezam-boninahitra azy tsika fa tsy hitaraina sy hitomany zany dia zay fampianarana entiko amintsika androany zay mba fizarana kely raha lasana bavy mino fa mba nandray kely ianao ary nahazo kely ianao na dia teny tokana monja avy amin'Andriamanitra ihany aza satria zay ihany koa ny io teny kely anankiray fotsiny voarainao dia ampiarinao eo amin'ny fiainanao dia efa zava-dehibe zany tahaka ny finoana kely anankiray eto amin'ny voatsinampy ambolena dia tonga maniry ny geza be dia tahaka izany koa ny tenin'Andriamanitra tahin'Andriamanitra avokoa tsika rehetrarehetra ataontsika hivavaka amin'izao fotoan'izao hamarana ny fotoana dia ametraka an'izao alina izao ampelantanan'Andriamanitra tsika halleloia halleloia raha ny masina tsara indrindra misaotra sy makasitraka ary midera sy makalazanao adada raha ny tahianao tetsy andro afaka mbola mifampizara sy mitondra ny teninao tamin'ireto rahalahiko sy nabaviko reto mitondra an'izany fampianarana tsotsotsotra zany teto anatrehany izy ireo eny mino sy manantena aho fa ho tonga ny anaty fony izy ireo zany ro tonga ary tena hoe raha mpiatra an'izany izy ireo dia ahita ny voninahitra tokoa araka ny teninao hoe ny mankatoa ny tsara noho ny fanatitra ka dia tena hoe mino fankatoa izy ireo ary anaiky izy ireo apetraka ampelantananao izy ireo tsy rairay avy amin'ity alina ity orako fanirahan'i Jesosy Kristy ary misaotra anao sady ny anjelinao masina izay mitovy manodidina anay sy miaro anay misaotra dady ny amin'ny fahasoavanao rehetra fitahinao rehetra tamin'ity tontolo andro androany ity misaotra anao zahay ny amin'ny fiarovanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao satria ianao ilay Jehovahandriamanitra ny teny fa momba ny mandrakariva amparapahatonga ny fahatamperana izao tontolo izao ary dia mivavaka mametraka azy ireo ampelantanana mihitsy adady ireo izay efa nomenao anay ka rehetrarehetra izay nanaraka an'izao live izao tahinao izy ireo hoarovanao izy ireo ary indrindrindrindra voatahiry mandra-piavan'i Jesosy eo amin'ny rao alanitra izy ireo dady tsisy hiverin-dalana tsisy ankatsitsika na hiala amin'ny fitiavana voalohany zany fa tena hoe ho anatin'izy ireo mihitsy aza dia efa makiry rehetra ny toe-po mahay misaotra sy midera manome voninahitra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy apetraka ampelantananao izy ireo eny izay rehetra momba azy ireo dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao isaorana isakasitrahana ianao tamin'izao live izao ny tahianao amin'ny fanahana indray ary manambinanao anay tsiraray avy indray misy saotra dada mankasitraka dada amin'ny anaran'i Jesosy halleloia halleloia eny tokoa fa soavana soamrampona anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitohevitra ao an-tranon'i Jehovah andro lava isika aminao rery andro eny tokoa fa soavana soamrampona anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitohevitra ao an-tranon'i Jehovah andro lava amen
samy tahian'andriamanitra avokoa raha lasana bavy dia teteny aminao hoe tena manandrama ka akatoaviny manana an'izany ho toepo misaotra an'andriamanitra raha ny fo maraina miatrika ny zavatra rehetra atao zany dia ho hitanao tokoa zany hoe fahatsaran'andriamanitra zany. Naraka ira mahafinaritra be anankiray tsika farany dia tapitra amin'ny fotoanantsika. Tahiny tompo daholo tompoko Alleluia. Tahiny tompo daholo amen. Misaotra anao, 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 misaotra famonjy avy aminao ray tsy tampisaina ny fitahiana tobaka ho anay zanaka malalana ampy misara ny fahasoavana avy aminao ampiozaray no anao sy olay ka misaotra anao, misaotra anao amin'ny fitiavanao fa lehibe tokony soa zay vitanao. Misaotra anao, 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 misaotra anao. Misaotra